misy mafolo zany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve, sady zany ve. Alleluia. Voalohany dia fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra fiangonana zay tonga eto amin'ity atoandro be ity, tonga mba hanompontompo, tonga mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ka dia irariana soa isika rehetra mba ho isan'ireo olona ahita ny herin'Andriamanitra miasa androany amin'izao fotoam-pivavahana izao. Tsy amainina mafy be ve zany tompo? Dia arabaina tahaka izany ihany koa ianareo izay any atokantrano ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny Facebook izany. Dia izao zany no filazana apetraka amintsika mafisina isika ny fotoam-pivavahana ataontsika eto dia aokontsika hiezaka hanao arivava sorona araka ireny fanentanana ataon'ny mpitondra fanjakana ireny. Ampiasan'ireny foana ka na dia amin'ny herin'ny androany azy ka tsy milaza ao dia fa mba zay foana zany no fiainantsika mandritry ny fotoam-pivavahana. Dia raha misy moa tsy nitondra dia fa eo tokotany ao eo avelany ao efa misy olona mivarotra an'ireny arivava sorona ireny dia mandeha mividy ao zany ianao. Fanampin'izay araka ny fanambarako taminareo teo ihany koa, le sezantsika zany efa misy croix marque zany dia amin'ireny anao mipetraka, dia amin'izay voaja tsara ny ray metatra atao am-piangonana. Voaja tsara zany ray metatra atao am-piangonana. Dia tsy vilambilana fa tandrifon'ireny mihitsy anao mipetraka mba hisian'ny filaminana ihany koa ao anatin'ny fotoam-pivavahana zay ataontsika. Alleluia. Dia ny tompany hoe ho amintsika mandrakariva tsy androany ihany fa mandritry taona 124 ity ary mandritry ny androm-piainantsika rehetra tompoko. Andao mbola hiteka mafy an'Andriamanitra ihany izy. Manaraka izany ny mampahery moa dia ity ao anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao dia miasa ny herin'Andriamanitra. Amen na. Raha sanatria ka misy amintsika marary na manahoana sy manahoana fisehon'ny aretina ny finoana dia hoe ao anatin'ny fotoam-pivavahana tao dia ho sitrana ianao, hiala aminao ny herin'ny aretina. Satria Jesosy Kristy zay tompontsika ary miaraka amintsika androany efa voaositra hitondra fanasitranana ho an'ny marary izy. Ka ho antsika izay mino azy fa voaositra hitondra fanasitranana avy hatrany dia misy herin'Andriamanitra hanasitrana. Amen. Amen. Ny famahanana olana ihany koa dia mbola mamaha olana Jesosy. Magaga izy dia mandeha tokoa nisy fotoana fisehon-javatra tahaka izao, lany vatsy ny mpianatra. Ny olona rehetra namonjy an'ilay fotoan-dehibe nataon'i Jesosy lany vatsy tahaka izany ihany koa. Kanefa Jesosy tamin'io fotoana io niteny tamin'ny mpianatra hoe omena sakafo ny olona. Dia tsisy so ihany fa nisy olona atao nitondra mofo anankidimy, trondro anankiroa, zay ny fitambarana. Dia ohatra ty amiko zany ho Jesosy anaovantsika fisaorana, vita ny fisaorana nozaraina ilay mofo dimy sy le trondro anankiroa, akory zava-magaga nivan'ny olana. Vohitra avokoa ny olona rehetra efa 10,000 mahery ary ambonin'izany mbola nisy sombotsombony sisa tsy lany. Mpamaha olana Jesosy. Zany no antony natokasiny teny manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana. Halleluia. Eto zany Jesosy zany. Zay rehetra mana problema tonga eto, tsofoky rano ianareo ao anaty ity fotoana ity, hiasa ny herin'Andriamanitra hivan'ny olana ao fiainanao. Ho tanteraka amin'izay manao amen zany. Ary ho azy izay tsy manana olana dia inona zany mba ataon'Andriamanitra ho azy? Fahasoavana na fahasoavana fiainanao, fitahinana fitahinana fiainanao. Amen. Ny manana ho Jesosy dia mbola hanana ihany ianao zany. Ndao hivavakantsika
ametraka fotoana rehetra eto eo tanany tompo zany ray malalo misotranao sahay no ty fotoam-pivavana androany ity zay efa nitondranao anay ka vory toy zao eto zahay manompo sy ame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ho amin'ny fitahiny ho amin'ny fahasoavana ity fotoam-pivavana ity ny tsiraray avy toka eto dia andray zay zavatra rehetra nambarako teo omenanao tera sy niaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka afafinay ny rahan'i Jesosy ho amin'ny ty fotoam-pivavana ity hoe ho amin'ny tanàna ray manontolo ka voasakana ny devoly sy ny hevitra ratsiny tsy tafiditra eto amin'ity toerana ity misaotra Jesosy io halleluia amen anao ira efatra mifanesy isika miaraka amin'reto mpitarika fiderana reto aoka fanafoy ianao ao anaty fiderana an'Andriamanitra fa ao anaty zany miasa ny tompo tena miasa Andriamanitra halleluia ho an'izay miny dia atsapa izany izy alefary resaka mpitiavan-tanana ny mpitarika fiderana ira efatra fanesy no alekanana antsika eto Alléluia, Alléluia. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra tompoko na ianao tonga eto na ianao zay ao an-tokantrano ao dia manona ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany aminao zay tonga eto sy ianao zay ao an-tokantrano ao ny famindram-pon'Andriamanitra ane ho amintsika mandrakarivo sady zany andaontsika hitsangana hideran'ny tompotompo ao anatin'ity fiderana zay rahantsika manao ty dia ty fiderana ty dia misy hery manafaka misy hery manala ny zavatra rehetra zay mety hoe manahirana anao amin'ny fiainanao ka androany zany ianao raha tena hideran'Andriamanitra ianao androany dia tena miteny aminao hoe tena ahazo hery ianao ary hery io ahafahanao manala ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainanao satria ny herin'Andriamanitra rehefa mitoetra ao anatinao dia tena afakely mihitsy ny fiainanao sady zany io herin'Andriamanitra io dia afaka tovozontsika io amin'ny alalan'ny fiderana amin'ny alalan'ny fiankofana an'Andriamanitra ena dia fiderana metsiketsika ary ny ataontsika dia misy herin'Andriamanitra foana izany ka androantsika dia andao hideran'Andriamanitra tsika amin'ity androandroany ity andao ary tompoko fa ikasika anao Andriamanitra ary izy hery aminao androany fiderana tsy misy ohatsany asandraty ilay mpanjaka ny tompolona titotoretika tsika loany fiderana tsy misy ohatsany asandraty ilay mpanjaka ny tompolona Veroni tupo, veroni sose, veroni tupo, ankalazonte sose, veroni tupo, veroni sose, veroni tupo, ankalazonte sose. Veroni tupo, veroni sose, veroni tupo, ankalazonte sose, veroni tupo, veroni sose, veroni tupo, ankalazonte sose. Na ianao zay atokantrano ao tena mandiza ianao an'Andriamanitra androany mirosotrany ity atsika mifempakaiky ny paradisy ansavany tetitete alavirombarevre mirosotrany ity atsika mifempakaiky ny paradisy Azabami tebi tebe, alaviru padebre. Sanek pore brebilau, sanek niredre bilau, sanek pore brebilau, sanek sesare babau, sanek pore brebilau, sanek niredre bilau, sanek pore brebilau, sanek sesare babau satano. Sanek pore brebilau,
Sanaki ni retilão, sanaki prebilão, pakai sesara mambobão. Sanaki prebilão, sanaki ni retilão, sanaki prebilão, pakai sesara mambobão satano. Eu acho que Moro kurana quase, moro kurana quase, mantitina fulana quase, fulana kurate na marisa contera para ruanis, dongalere. Atenderan tumpo, satenderan tumpo, deran tum sanan tumarana tonda pari benyadwe. Deran tum sanan tumarana tonda pari benyadwe. Aleluia, aleluia. Besar. Teroni tupo, akala sonte sose. Teroni tupo, teroni sose. Teroni tupo, akala sonte sose. Teroni tupo, teroni sose. Teroni tupo, akala sonte sose. Teroni tupo, teroni sose. Teroni tupo, akala sonte sose. Teroni tupo, teroni sose. Teroni tupo, akala sonte sose. Teroni tupo, teroni sose. Teroni tupo, akala sonte sose. Teroni tupo, teroni sose. Teroni tupo, akala sonte sose. Teroni tupo, teroni sose. Teroni tupo, akala sonte sose. Aleluia, urakura kama pewan sesosi. Maintsy mideran'Andriamantsika satria rehefa mideran'Andriamantsika ny fideranan'Andriamanitra dia lalana anankiray ahafahan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao sady zany hoe rehefa tena mahay mideran'Andriamanitra ianao hitan'Andriamanitra foana ny tokony atao amin'ny fiainanao ndao mbola ito hideran'Andriamanitsika tompo. Riavaratsy sy atsinana rianjavina saigny atsimo ampahafantarina ianonjo a lehibe loatra lehibe loatra ny mpamotram-pony taminay isanandro fony anao sahirana teo foana izy fony anao zany mbola teo foana izy fony anao faly mbola teo ihany izy tsy manary anao zany Andriamanitra eo Eva fantasy sisy kamatatsy zay milambe rano mombanay eva fantasy zay milambe eva fantasy sisy kamatatsy zay milambe mombanay eva fantasy zay milambe Marina Manitinya,
chazenye matakiza deranje olala nabenge mabeluna manume bunina chazenye matakiza Ewa tika. Ewa. Hoha! 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 Idera nosa, 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 idera nosa. La cubana de la banda. Ndombola tao tika mafy ny tia-tanana ho an'i Jesosy tonga dia hideran'Andriamanitra ampiantsahantsika. Wanilai mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ny lanitra andrianana Wanilai mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tongony ny lanitra andrianana Banyam-nyavindi Anyam-nyavindi 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 Bau Yahweh Oh yeah Oh yeah Hey yeah Bau Yahweh Oh yeah Ay ay yeah Oh yeah Ayo Wanilai mipetraka ambony zao rehetra izao manandratra tsy rano tsy rono vato irony fa amin'ny fitoerana Wanilai mipetraka ambony zao rehetra izao manandratra tsy rano tsy rono vato irony fa amin'ny fitoerana Anyam-nyavindi 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 Bau Yahweh Oh yeah Yeah Oh yeah Bau Yahweh Hey yeah Ah yeah Oh yeah Mandize na wan'Andriamanitra fa ao anatin'izao fiderana zao dia efa hikasikanao ny Jehovah Andriamanitra. teraina ianao ankalazaina ny anaranao Anyam-nyavindi 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 Bau Yahweh Oh yeah Ah yeah Oh yeah Hey
Oh Yahweh, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nam Yahweh, oh yeah, oh Andaontsika misaora sy fotoana izao a. Andaontsika iankohaka eo anatria an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany ila fiderana izany a. Akopino masonao dia asandrato ny tananao a. Andaontsika hiaraka hiderana Andriamanitra. Eto Andriamanitra androany. Ao anatin'izao ira fiderana izao dia hikasika anao ny heriny. Hikasika anao izy androany. Raha marary anao dia ho sitrana androany. Samy Jesus. Eto ianao androany.
dia isaorana moa Andriamanitra ny amin'ny fotoam-pivavahana zao a zay toran'Andriamanitra atsika tsy fantatro hoe tao anatin'ilay hira na ny atanan'ireti-pitariky reto antsika dia nanao ahoana ny fanehoanao ilay fiderana an'Andriamanitra nataonao tamin'ny fonao manontolo ve tena mba niankohoka ve anao tena mba nidera ve anao sa dia mitony ny olona mpanatrika fety fotsiny no natokavanao teo raha zay matsy a dia inona moa zany somen'Andriamanitra anao inona ny zavatra azon'Andriamanitra atao anao fa Andriamanitra amin'Andriamanitra azy a mila olona manompo izy manompo amin'ny fo amen na ary mila olona tsotra tahaka ny zaza ka rehefa ny atanina sy naporisiana dia vonona foana izy ka mbola ito moa zany ny fampotsian'Andriamanitra eto fa tsy hoe ny farana akory ka dia amin'izao tapa manaraka zao asehoany ny fahavononanao fa ianao dia anompan'Andriamanitra marina ndao mbola hiteka mahafantompo isika rehetra alleloia amen na ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mbola mafisina ihany zany a ho antsika le mipetraka dia mba mipetraka tsara amin'ilay marika retsika tsy fanakaikaiky amin'izay koa raha misy olon-dratsy tony mpangalatra dia mba tonga dia hita be hoe inona ary niodikodonan'ny olona eo androany zao a dia fa misy fa tonga dia hita hoe reny le dimy lahy mpangalatra indray ndro lahy tamin'ny folo fijery azy a dia namany etsy dia fa kôtikotika zay efa hita faty hoe reny zareo dia efa ranomasika zay mahatonga hoe mila mitandra tsara foantsika zany anatin'ity fotoam-pivavahana ataontsika ity satria rehefa vorona zanak'Andriamanitra dia tonga ihany koa le ratsy ny rina moa zany dia mba hovonjeny izy ireo ny mba hovonjeny izy ireo tao fa mainina tsara e ny mpangalatra tonga dia voavonjy ny mpijangajanga tonga dia ho afaka sa tsy zany ve ny manana olana voata andray fahasoavana ane zay olona tongato amen ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany a andeontsika hivavaka saotra ny tompo amin'izao fotoana izao samy an'olo tena ho an'i Jesosy isika samy hitsodrany fiainantsika ary dia hoentsika ho natrehan'Andriamanitra ihany koa Madagasikara mba ahazo famindrapo ka ho voavonjy manoloana n'izao fisehoan-javatra amin'ny savorovoro eto amin'ny firenena vokatra ilay aretina Covid-19 zay fa mbola eto zany teo hivavaka araka izany tsika rehetra samy manokatra ny vavany izy samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy asio fa tena olona mangetaetan'Andriamanitra ianao tena mangetaetan'Andriamanitra ianao ataovany contrat aminao sy Jesosy fanompo azy hatramin'ny farany ianao tsy emitra tsy verin-dalana mihitsy ataovany contrat fanompo an' Jesosy ianao tsy emitra tsy verin-dalana mihitsy ary manora tena mba ho fen'ny fanay masina ho voatafinera ny fanay masina tena hoe orako faniery ny avondrindra samy mivavaka araka izany a tsika rehetra tompoko samy mivavaka araka izany fanentanan'izany isika toy izy mivavaka tena hoe torapo vokatry ny fo zany ny loharanao eo natrehan'Andriamanitra torapo vokatry ny fo matoky fanao zava-dehibe Andriamanitra androany matoky fanao zavatra lehibe Andriamanitra androany matoky fanao zavatra lehibe Andriamanitra androany izy mivavaka ho an'ny Madagasikara ho an'ity firenena malagasy misy atsika ity
na dia ao anatin'ny savorovoro azy dia Andriamanitra amonjy amin'ny Madagasikara, amonjy ny firenena malagasy, ka dia vandravandra tovay-kandrona fandamoka mitetika ny fahavalo rehetra, andamoka mitetika ny fahavalo rehetra. Amen, 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 amen. Mamindra fo amin'ny Madagasikara ianao, mamela ny heloko ny vahoaka malagasy ianao, noho ny amin'ny Jesosy maty teo ambony fijaliana, dia ho asehonao Andriamanitra amin'ny famindram-po lehibe, ho asehonao Andriamanitra amin'ny famindram-po lehibe, ka izy famonjena magaga, izy famonjena magaga ho ataonao amin'ity firenena ity. Amen, amen, amen. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Avy fanahy masino, avy fanahy masino, masinao anatin'ilay hira aoka tena anatin'ny Andriamanitra amin'ny volao rehetra mihitsy ianao. Anao ty fiangonana ity tsy ala aminay mihitsy ny famindram-ponao mandritra taona raiky amin'ny 20 izao, ary zany mahatokana hoe manana fanantenana fa ireo zavatra tsy azonay tamin'ny taona lasa tsy tanteraka tao fiainanay tamin'ny taona lasa ho tanteraka amin'ny taona ity, satria fantsofo mpanomponao rano ny fiangonanao ho tanteraka izany. Ary ny asana devoly izay manafika ny sainay ampirorosainanay tsy manakera mielanay, tonga mino zahay fa hiavaka zahay amin'ny taona ity. Ary efa afinay ny rano Jesosy hoeo aminay, hoeo amin'izao fiangonana izao. Misaotra Jesosy eo. Haleluya, haleluya, amen. Roso amin'ny fitondranany fanatitra avetrany isika ho anareo izay efa notain'Andriamanitra, nambinin'Andriamanitra, dia aza manadiny ny mitondra ny ampafolony araka ny voalaza amin'ny boky Malaki toko 7:10. Aoka azoto sy afanafo anao ampahafolokareny anao, ary ataovy amin'ny finoana zany ampahafolokareny zany fa tenin'ny Baiboly, tenin'Andriamanitra izay marina ary tsy maintsy tanteraka izany. Aza manaiky rebireben'ny devoly isika. Rehefa avy eo moa dia tataza manokana eny toerana ihany ny rakitra na fanatitra fanaontsika mahazatra, ka dia manrotsika ety anoloana ao anatin'izany itoy ny fiderana ny tompontsika.
kwa marare Timisi nitumani Timisi kwa marare Haina veto Kidera la nare Haina veto Kidera la nare Timisi nitumani Timisi kwa marare Timisi nitumani Timisi kwa marare Kwa marare Idera ifale Idera nauza haile na hare Idera ifale Kumeno fiana na laburare Idera ifale Simisa nauza haile kumarare Idera ifale Atachia peta kana ngira Falisirabo Yara cantie Ananda shaniabo Siki fete Falisirabo Yara cantie Ananda shaniabo Idera ifale Idera nauza ile na hare Idera ifale Kumeno tiene na laburare Idera ifale Sisa nauza hai tumarare Idera ifale Idera ifale Idera nauza ile na hare Idera ifale Makatoera tompoko dia raisika voninahitra Andriamanitra ny fotoana nafantsika nideran'ny tompo ary indrindra nafantsika nanome ny fanatitra teo zany amen na dia ny filazana izay amafisiko amintsika zany a dia amin'ny herinandro masina herinandro alohany Paska dia misy ny vavaka fivadikanina izay ho tanterantsika eto talata ka hatramin'ny zoma fotoana dehibe ntsika mihitsy a io fotoana io hivavaka fadianitsika ho antsika fiangonana ho antsika pino kanefa ihany koa ho an'ny Madagasikara mila mivavaka tsika mba Andriamanitra no amindra fo amintsika ka nitsodrano izay fantsofana rano antsika tamin'ity taona ity dia ho tanteraka tokoa ny fiainantsika
ary takisany koa ivavakantsika mba isy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara. Alleluia. Zay zany tena hoe filazana lehibe izay natanako atsika fiangonana. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa iomakomana andreny tenin'Andriamanitra ka dia aoka iomana tsara tsika ny amin'izany hafatra entina amintsika izany matoky isika fa Andriamanitra hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Amen. Na hira anankiray nataontsika dia androsony mpanompon'Andriamanitra izay tondra ny hafatra androany atao ataontsika lira hoe ry fanahy mpanazava. Jesús mitenena. Jesús mitenena alakani fumbana amina sai malakena baze ni feuna funara isimana Ranai Panmensua. Ranai Panmensua. Baenu niatakan wanita nanau situa iaru vinawana ditadura batariu dibade tiapana baui tandayaniu fatini tena. Dia andreny tenin'Andriamanitra isika ny mpanompon'Andriamanitra izay tondra ny hafatra amintsika eto androany mpanompon'Andriamanitra tsy dia mahazatra atsika firy dia tsy izy akory zany fa ny pasteur atsika Andriamidona Andrinifo Jean Aimé. Izy no mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Dia izy zany ny pasteur atsika manao asan'Andriamanitra ny Manjakandriny. Raha isika amin'ny hafatana zany izy dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ity androandroany ity dia misaotra ny tompo ihany koa mbola mahita antsika rehetra velonaina tahaka izao na dia miezaka manao izay ho afany aza ny fahavalo mandringana etsy eroa ianao mbola mitahin'Andriamanitra mbola afaka manompo an'Andriamanitra amin'izao anio izao. Halleluia. Miarabanao satria fitahina manokana zany maro no nitoy fotoana taminao fa betsaka tamin'izy ireny natao veloma farany. Maro tamin'izy ireny ny zandrinao fa natao veloma farany. Fa ianao mbola io eo ihany ianao ary amin'izao dia mbola hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity fa
fahasoavana lehibe zany ry havana. Haleloia. Raisiko fahasoavana lehibe ankoa ny hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity. Ary makasitraka manokana ny ray aman-dreny zay nanome fotoana afahana mizara ny afatr'Andriamanitra. Everiko fa sitrapon'Andriamanitra ary ao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny tahanao androany. Ny raha ny tompo eto androany mba ho fitahina ho anao. Ary zay rehetra mino an'izany dia tena andray tokoa izy. Vavaka avy hatrany sika tompoko. Ry Jehovandriamanitra rainay, mankasitraka anao ny amin'ity fotoanandroany ity izay ahafahanay manompo anao. Mena voninahitra ianao ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao ary mbola ho ataonao. Tonga ny fotoana ankehitriny izay ahafahanao miteny aminay tsirairay avy, ka dia mitenena aminay ianao araky ny fombanao, araky ny fanaonao, araky ny tononkira zay efa nanandratanay ianao teo, dia ho arak' izany tokoa ane no ataonao amin'izao fotoana izao. Ny marary teo sitrana androany, ny manana olana andray vahaolana androany, ny kivokivo mahery androany, ary na iza efa very fanantenana dia ho velona indray ny fanantenana, satria eto ianao Jesosy. Ny devo Satana dia fatotray amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manana anjara na dia ny ray sekondra azy ao anatin'izao fotoana izao. Misaotra tompony amin'ny fitahinao rehetra. Aleluia. Amen. Androany dia iresaka zavatra anankiray tsika zay ohatrany tsy dia mahazatra loatra ny mihaino azy. Kanefa ho apetraky tsy aloha hevitra le izy androany. Amin'izao atoandro izao zany dia misaotra ny tompo satria ianao no sendra n'izao afatr'Andriamanitra izao, satria nahoana? Sitraka Andriamanitra, hiasa aminao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy hiverina any amin'Andriamanitra foana raha tsy efa mahatanteraka an'izay rehetra efa nirahany azy. Ka androany dia aniraka ny tenin'ny Andriamanitra mba hanasitrana anao. Aniraka ny tenin'ny Andriamanitra hanafaka anao. Aniraka ny tenin'ny Andriamanitra hampahery anao. Ka na iza zany mandreza ho afatr'Andriamanitra izao dia ho tanteraka aminy izany rehetra izany. Efa mivavaka isika, ho raisitsika avy hatrany tenin'Andriamanitra izay voarakitra tao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona 4:9 ny andininy 3:30. Jaona 4:9. Rehefa hita dia ratsy mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany nefa nilazaiko taminareo mba hanananareo fanantenana, mba hananareo fiadanana amiko azafady. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokry izao efa naharesy izao tontolo izao. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, filazana lehibe. Napetraka ny tombo Jesosy ho an'ny olona rehetra zay mandiha an'ity tany ity, zay monina eto ambonin'ity tany ity. Raha mbola velonaina izy, raha mbola olombelona ihany koa izy ka mandiha an'ity tany ity, dia zao lazain'ny tompo aminy manao hoe ahita fahoriana. Ny mandre an'izany teny izany tsy dia mahafaly ny olona loatra, ary mandre an'izany teny izany tsy dia tsara loatra ihany koa, satria tsy fahasoavana izy fa fahoriana. Kanefa dia lazain'ny tompo fa tsy afa-miala io fahoriana io, tsy afa-miala amintsika io. Na iza na manahoana na manahoana, na avy aiza dia mandalo miaina amin'izany fahoriana izany. Le fahoriana zay lazain'ny tompo eto tsy le resaka fahafatesana. Amin'ny olona mantsy rehefa resaka hoe fahoriana dia le maty ihany zay. Tsia, amin'ny fotoana tsy manam-bola ianao dia fahoriana zany. Amin'ny fotoana lasa ny vadinao dia fahoriana zany. Amin'ny fotoana marary ianao, fahoriana zany. Zany hoe karazany zavatra maro zany no zavatra tsy maintsy iainan'ny olona, tsy maintsy lalovan'ny olona eto ambonin'ity tany ity. Ary io dia tsy manavaka, satria izy manao hoe ianareo. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo. Zany hoe mamaritra tsara mihitsy, zany hoe tsy olona ray, tsy olona roa,
Ary tsy nilazainy ihany koa hoe ho anareo ilay tsy mivavaka ireo, tsia. Fa mazava tsara fa na ny olona mivavaka zany, na ny olona tsy mivavaka zany, dia mandalo izany fahoriana izany. Na olona lava be, na olona fohy kely, dia mandalo fahoriana. Zay adikatsika amin'ny teny tsotra moa izy ankehitriny hoe olana. Mandalo olana. Ary zany olana izany, zay atrehan'ny fiainan'ny olona rehetra. Isika rehetra tonga manatrika etoana izao dia manana olana. Fa ny lanjany tsy mitovy, ny karazany tsy mitovy. Ary raha mba metraka fanontaniana aza androany hoe mba misy olona anankiray tsy manana olana mba mitsangana hoe, dia mino fa tsisy hitsangana satria samy mahatsapa manana olana avokoa ny olona rehetra. Ka izany olona izany tsy natao ampitahotra akory. Izany olona izany tsy atao ampiorohoro akory. Izany olona izany tsy natao ampitanondrika. Fa ny olana zay lazain'ny tompo fa tsy maintsy ho hita eto amin'izao tontolo izao, dia nanome toitra izy. Ozy manao hoe matotra ozy fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Teka mahafoan Jesosy isika fa tsara izy. Raha mbola olombelona ho iaho, dia mandalo an'izany olana izany. Aza anisan'ilay olona miteny mihitsy zany ianao hoe niangatra mihitsy rahalany vitana, niangatra langahandriamanitra. Ngamba dia ny olona rehetra tsy mba mandalo an'izany olana izany, fa azaty tototry ny olana. Misy ratsika anankiray manao hoe nyeo tsy lany, nyeo tonga ihany. Fa ny an'ny olona sasandray manao hoe nyeo tsy miala, nyeo miditra ihany. Ary maro ny olona mahatsapa an'izany zavatra zany eo amin'ny fiainana. Ary ny tiandroany ity dia mandriraka eto ny tompo androany mba ho fitaovana anankiray iasan'Andriamanitra, ho fitahiana ho anao, ho fanambinana anao, ary ho fanafahana anao zay tonga eto amin'ity toerana ity izany. Eny, tsy ianao ihany, tsy isika rehetra izao ihany, fa ambara amintsika rehetra fa na dia ny tompo Jesosy azy. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matia 4:20. Ny Matia 4:20-9:30 dia milaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy io, manambara ny amin'ny Jesosy hoe inona ny zavatra natrehan'ny tompo Jesosy, so ny teniny. Ary noho ny nandroso kelikely izy, dia niakohaka ka nivavaka hoe raiko, raha azo atao dia aoka ho esorinamiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Zany hoe matoa zany ny tompo manomboka tena mitaraina hoe aoka ho esorinamiko, tena atsapa izy fa olana goavana sy mavesatra nangidy teo amin'ny fiainana no zavatra tonga teo aminy tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy. Na tonga azy olona tonga nofo teto amin'izao tontolo izao, dia nandalo fahoriana, nandalo olana ihany koa. Tsy ianao rery zany mandalo olana, tsy isika izao rery zany mandalo olana. Dikan'izany dia izao, tsy tokony hitanondrika ianao, tsy tokony ho kivy ianao manoloana ny olana zay misy eo amin'ny fiainao, zay atrehanao ankehitriny izao. Tsy olana natao ahakivy ianao io, ary tsy olana natao ahafaty ianao io, ary olana tsy natao hanapotika anao io, fa ambara amintsika mazava tsara fa ny olana zay tsy maintsy mandalo amin'ny fiainantsika ary tsy maintsy hitatsika raha mbola verinaina isika dia izao. Tsy afaka ny ho tonga ao amin'ny fiainanao ny olana anankiray raha tsy efa nahazo fankatoavana avy amin'Andriamanitra. Tsy misy olana zany ka hoe afaka tonga dia tsolatsolana fotsiny azakazaka dia tonga ao aminao zay komba teo aminy, zay komba teo aminy. Fa matoa ny olana tonga ao aminao dia olana efa nahazo fankatoavana avy amin'Andriamanitra zay. Efa nahazo fankatoavana avy amin'Andriamanitra. Ary faharoa dia ny hoe ny olana matoa misy varavarana idiran'ny olana, dia efa misy koa zany ny varavarana ivoahany. Raha misy ny varavarana nafahaniditra, dia misy koa ny varavarana ahafahany mivoaka. Andriamanitra mantsy dia izao, alohany anaovany zavatra anankiray dia ny vahaolana aloha ny ataony tonga voalohany. Ny vahaolana efa mipetraka voalohany. Ohatra, raha nanao antsika zanak'olombelona zao Andriamanitra,
dia nataony misy aloha ny sakafo, nataony misy aloha ny voankazo, nataony misy aloha ny zavatra rehetra ho antsika. Zay isika vao ny foronon'Andriamanitra. Zay isika vao nataon'Andriamanitra misy. Zany hoe ny an'Andriamanitra zany dia ny vahaolana efa tonga mialoha, tonga alohan'le olana, tonga alohan'le olana ny vahaolana. Ary zay mahatonga amin'ny teny tsy tokony ho kivy mihitsy ianao, tsy tokony hitanontsy mihitsy ianao, fa efa misy vahaolana daholo. Io olana atehanao androany io, misy vahaolana io. Ady atehanao androany io, misy vahaolana io. Izany olana zany no anisa mitondra fahakiviana, fahaketrana. Dia ole mpaninton'Andriamanitra tamin'ny maraina hoe mahatonga ny olona mitomany. Olana ne mahatonga ny olona mitomany, olana ne mahatonga ny olona mamono teny, olana ne mahatonga ny olona mamoy fo amin'ny fiainany, olana daholo zany. Fa maninona izy no tonga amin'izany famonotena izany? Fa maninona izy no tonga amin'izany famoizapo zany? Satria tsy fantany ny rafitra zay napetrak'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Tsy fantany. Ka ny eritreritra izy fa izy ny olona tsy hisy ilana azy indrindra dia alony namono teny, dia alony mamoy fo, dia alony mitomany, dia alony ho tahaka izany. Fa androany dia mino fahitraka ny fanahinao androany, satria ho fantatrao tsara fa ny zavatra rehetra tonga eo amin'ny fiainanao dia efa nahazo fankatoavana tany amin'Andriamanitra, ary matoa Andriamanitra nanome alalana dia efa hitan'Andriamanitra ny voanao ao anatin'izany olana izany. Ohatra, jereo ny zavatra nitrangy ao amin'ny bokin'ny Joba ohatra, dia ahitantsika tsara ny amin'ilay lehilahin'Andriamanitra antsoina hoe Joba. Izany Joba izany dia lehilahy zay voalaza fa sady marina ny mahitsy, mpivavaka tsara, tena matahotra an'Andriamanitra, fa tsy nasakana ny olana zany. Zany manko mahatonga ny olona be dehibe hoe tsy azoko mihitsy anie, efa mba ataoko daholo ny zao, efa mba manao an'izao efa mba manao an'izao, dia mitanisa eo izy. Fa za milaza marina aminao fa na inona toerana misy anao, na manahoana lazanao, tsy mahasakana ny olana tsy ho tonga zany. Fa ny olana tsy maintsy misy foana, ny olana tsy maintsy misy foana, fa ny vahaolana koa misy foana. Rehefa nanomboka tonga ny fotoana dia Andriamanitra mihitsy no niantso an'i Satana. Tsy Satana no niantso an'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no niantso an'i Satana. Zao ny teniny Joba 1 ary tsy avakina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 12. Fa ny zavatra nitranga teo dia fifampiresahana nataon'i Jehovah Andriamanitra tamin'i Satana. Zao ny teny manao hoe Satana, avy aiza anao zany? Dia namaly Satana hoe avy ny zaza teny aho. Dia hoy Jehovah Andriamanitra hoe fangay ianao mbola tsy nahita ny Joba mpanompoko? Dia hoy izy manao hoe tena hitako izy, fa saingin'izao tsy azoko atao ininona. Tena hitako izy, fa saingin'izao tsy azoko atao ininona. Inona ny zavatra hitranga eo? Ny tanjon'ny Satana amin'ny fotoana io dia mangataka amin'ny Jehovah Andriamanitra mba homeo alalana zay amely azy. Tamin'ny fotoana io dia nomen'Andriamanitra alalana tokoa ny devolo hoe zao ary, rehefa nahita azy ianareo, efa nikitika azy ianareo, efa nanao zavatra taminy ianareo, nefa resy lahatra fa tsy azo atao ininona izy. Mikasianareo ny biby fiopiny, tsy fo. Mikasianareo ny tenany, tsy fo. Nataonareo tao izay azo natao, tsy fo. Fa zao androany dia hosokafako ny lalana ary homeko alalana ianareo amely azy. Nanomboka teo dia nanana olana lay lehilahin'Andriamanitra antsoina hoe Joba. Satria nahoana? Tonga tokoa Satana, tena nanao zay ho afany, fa zao ny lazain'Andriamanitra hoe homeko alalana ianao amely azy. Homeko alalana ianao, tena anao zay tianao atao amin'ny mihitsy, tena zay faratapony tena ampitanonitsy sy tena akivy azy mihitsy, tsy maninona ataovy zany. Fa sao ny tsy azonao atao, manala ny ainy. Ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha mbola velonay na ianao, mbola antenaina fa tsy maintsy hivan'ny olana amin'ny fiainanao.
raha mbola velonaina ianao tsy maintsy hiva ny olana eo amin'ny fiainanao. Tsy azonao kitiana ny aina fa ataovy zay tianao rehetrarehetra. Iaratsika mahafantatra fa nanao zay ho afany Satana namely any Joba. Atao anatin'izany rehetrarehetra izany isika rehetra dia miara mahalala ary miara mahita fa ny fiafaran'ny Joba dia tsara noho ny voalohany. Tsara noho ny voalohany. Ary zany olana izany dia ambara amintsika rehetra tsy mifidy io hoe manan-karena, tsy mifidy io hoe mahantra, tsy mifidy io hoe manompo an'Andriamanitra, tsy mifidy io hoe tsy mivavaka. Fa ny Baiboly dia milaza mazava tsara. Ahitantsika mihitsy hoe vehivavy anankiray Jaona 4 dia misy vehivavy anankiray voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 4 io. Vehivavy tsy mivavaka io tompoko, vehivavy varitena io, vehivavy ratsy fitondratena io, vehivavy tsy silana azy io. Fa nandalo olana io vehivavy io, nandalo olana io vehivavy io. Asika vakina ny Jaona 4 manomboka amin'ny 7. Fa mitantara mihitsy hoe io vehivavy io dia azony olona an-tanana ny zangatsanga. Ary ny olona rehetra ray tanàna mihitsy no ny ray hevitra, ny ray fo mitondra olana ho azy. Inona le olana zay natrehany vehivavy io? Ny olona rehetra andeha hitora-bato azy. Ny olona ray tanàna zany tsy ilozany misy fianakaviany, kanefa dia tanàna mihitsy no nitsangana zay entina ilazana. Fa ny olana misy amin'ny fiainanao na dia ny havanao akaiky anao azy tsy afaka monjy anao amin'izany satria tsy izy namtonga ny olana io amin'ny fiainanao fa Andriamanitra no nanome alalana an'io. Ka raha tsy izy Andriamanitra nanome alalana an'io ihany, ny mamana io tsy miva io. Maro ny olona miazakazaka mitady famonjena etsero manoloana ny olana zay atrehany eo amin'ny fiainana. Fa nafinaritra aloha ny amin'ity vehivavy ity zay tsy mivavaka nanana olana. Dia tena nafinaritra be dia ny hoe rehefa tonga teo Jesosy, ny olona rehetra niala daholy, ny olona rehetra namindositra daholy, fa le vehivavy tsy mba niala teo. Satria fantany hoe ny vahaolana ho ahy tsy any amin'iny anadako izay hitora-bato ahy iny, ny vahaolana ho ahy tsy ho any amin'iny dadatoako izay hitora-bato ateo iny, fa ny vahaolana ho ahy ato amin'ity Jesosy izay namonjy androany ity ary afaka mamonjy anao ihany koa androany. Faharoa, hitantsika ihany koa amin'ny Genesis 2:20 zay miresaka ny amin'ilay tena lehilahy mpivavaka be indray io. I Abrahama no anarany. Nandritra ny taona maro zany lehilahy zany no nangataka zanaka tamin'Andriamanitra fa tsy nahazo. Fa rehefa ela nomen'Andriamanitra zazalahy anankiray izy. Fa rehefa nanomboka natanjatanjaka nalolokotay le zaza, tena afaka manampy amin'ny fiainana, tena nomboka miteny Jehovah'Andriamanitra manao hoe i Abrahama, oeto lay zanakao, lay lahatokanao, lay tena tianao, oeto any amin'ny tany More. Atao fanaty trano izy, ary tsy manasiana olakolaka fa natao mazava tsara mihitsy hoe ho atao fanaty izy, ho alatsa-dra. Ny tananao no anindrona ny antsy amin'ny tendany, andatsaka ny rano, zanakao tena tianao nefa io, fa tsy maintsy hoentinao. Fa tamin'ny fotoana io nampisehoana ary nampafantarana ary ilazana amintsika androany fa tsy hoe rehefa mivavaka ianao dia tsy misy ny olana. No, misy foana ny olana, misy foana ny olana. Ary raha ohatra ka resaka olana no antony koa nefa hanomponao an'Andriamanitra, tsy ho lasa lavitra ianao. Satria mivavaka ianao, manompo an'Andriamanitra ianao, misy ny olana. Iala ianao vao maika hisy ny olana. Zay no nahatonga ny Paoly apôstôly niteny ao amin'ny Korinthiana 1 toko 7 ny 9:20. Bafaka kely izay iaratsy mamaky raha mba hitany zareo amin'ny Korinthiana 1 toko 7:20. Eno tsara ho azay mahay mamaky dia vakio kely izy. Koa izao izy no ataoko fa tsara ho amin'ny olona noho ny amin'ny fahoriana miseho. Ankehitriny dia ny mitoetra toy izao ihany.
manaraka manambady va ianao aza mitady zay sarahana, tsy manambady va ianao aza mitady vady. Ry havana mitodika anay zany ohatrany telaza hoe ho anao manambady efa tafiditra ao anao dia misy olana anao fa aza mitady zay sarahana. Ohatrany telaza zany tenin'Andriamanitra. Ho anareo le mbola tsy manambady aza mieritreritra raha manambady angamba dia ivaty olany ity, fa zao ny fampianarany manao hoe aza mitady vady. Inona dikan'izany? Na ny manambady na ny tsy manambady dia manana olana avokoa. Misy olana avokoa na ho an'ny manambady na ho an'ny tsy manambady. Satria ny manambady dia mieritreritra hoe ngamba misaraka amin'ity ny vahaolana. Aza mitady zay sarahana. Ny tsy manambady mieritreritra hoe ngamba raha mba mahazo eo ilamina ny fiainana. Aza mitady satria ny fanambadiana ao anaty foniteny kely. Ny fanambadiana tsy raha tadiavina izy io, fa raha ianao no mitady azy dia le tena ho tadiavinao tokoa no hitanao. Le tena ho tadiavinao no hitanao. Ino moa no tadiavinao? Olona ibedy anao, olona ikomondry anao, olona amono anao, zany ke tadiavinao. Zany hoe ny vady zany tsy raha tadiavina ho anao le mbola tsy manambady, aza mitady. Fa rehefa Andriamanitra manome anao no dia le endro mihitsy no omeny anao. Amen. Fa raha vao mitady ianao tokantranonao zany, aza mitady zay sarahana. Aza mieritreritra ny saraka amin'ny akory. Mety androany angamba izy ianao tena hoentiko ambavaka be mihitsy fa rapitso hisaraka aminy. Hoy ny tompo aminao androany, aza misaraka. Ninona toetrany na manahoana ady atrehanao noho ny aminy. Androany Jesosy miteny aminao, androany Jesosy milaza aminao filazana lehibe ho an'ny manambady rehetra, aza mitady izay sarahana. Ho atsika zay mbola tsy manambady, efa napetraky ny tompony anjaranao. Aza diny fa i Adama ne tsy nandeha nitady tany ambody akondro e. I Adama tsy nandeha nitady tany amoron-dalana, fa i Adama nipetraka tao amin'ny toerana nametrahana Andriamanitra azy, dia Andriamanitra no nihevitra hoe omeko vady amin'izay tirangaty. Hatreo ihany ny amin'iny. Halleluja, halleluja, halleluja. Na mivavaka na tsy mivavaka dia samy mandalo an'izany olana izany. Eny, ny mpanan-karena koa dia mandalo olana goavana. Be dia be ny mpanan-karena tsy mahatory mandritry ny alina. Misy dadatoana izay manana tomobila 520. Dia mipetraka ambony terasy izy amin'ny alina dia manenty sosisy no ataony. Miambina an'ireo tomobila an'ireo izy. Misy gardien efa karamaina eo fa tsy manam-piadanana izy. Manana olana izy. Ka ambara amintsika zany fa tsy hoe rehefa manan-karena dia tsy misy ny olana. Fa ny tantarana mpanjaka mihitsy. Zany mpanjaka zany dia manana ny maizy azy, manana ny zavatra rehetra. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra ny ao amin'ny Isaia 7:30 manomboka amin'ny 1:2 ka hatramin'ny 1:7. Dia nitantara ny lehilahy antsoina hoe Ezekia mpanjaka. Ina zavatra nitranga? Narary efa ho faty mihitsy. Tsy vitany hoe efa ho faty, fa Jehovah Andriamanitra tany an-danitra mihitsy no naniraka ny mpanompony. Zao ny voalaza. Tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanaky Amozy naka ho aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazainy Jehovah, hafaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Amin'ny mahampanjaka ka na dia manambola be aza izy, tsy mahavidy aina hamonjena ny ainy. Tonga tamin'izany olana tsy voasaka ny arena, ny olana tsy voatsaka ny sanganana, ny olana tsy voasaka ny fahaizana sy ny fahalalana, ny olana tsy voasaka n'io. Raha mbola miaina, ary zay no natonga an'i Jesosy ny teny manao hoe raha mbola eto amin'izao tontolo izao ianareo, dia ny zavatra hitanareo eto fahoriana.
fahoriana kanefa dia zao na dia misy azy zany fahoriana izany satria zany mampametraka fanontaniana ary na dia sary na nytany tena hoe tompo fa maninona no avelanao ijanona le olana e fa maninona napetraka eto amin'ity tany iainana ity le olana e fa nahoana izahay e no miaina amin'izany olan'izany dia namaly ihany ny tompo hoe zary nandalo an'izany fa maninona navelanao le olana mbola hijanona eto aminay ampahory anay ampijaly anay mandraky ny androany dia mbola mahatsapa olana foana zay amin'ny fiainana efa mba nanolo tena ho anao zay ary anisan'ny antony niasaka zahanay hanolo tena ho anao dia mba hahafanay miala amin'le olana mandraky ny androany mbola io le olana o Jesosy aza halleluja 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 hey tena ekena iaraha mahafantatra iaraha mahita mihitsy azy fa izany olan'izany dia tsy azo atao modiana fanina fa zava-misy zany zavatra miatra izany eo anivon'ny fiainany tsaray avy eo anivon'ny tokatrano tsaray avy dia mandalo an'izany fa maninona ho ia no avelan'Andriamanitra fa maninona no ajanon'Andriamanitra fa maninona no tsy nentin'Andriamanitra niaraka aminy na hoe norohan'Andriamanitra niaraka tamin'ny Satana ihany koa hoe lasinareo dia hoetiny entanareo dia aza manadaladala le olona korentsony fa mandraky ty ny androany dia mbola io ihany le olana araka le irany nazaiko tery alohany amin'ny hoe fitahiana ozy izy niao tsy lany niao tonga ihany fa mivadika le rasa rehefa hariva hoe niao tsy miala niao tonga ihany fa maninona inona ny antony misy antony reny satria izy mihitsy ho iaho naniraka le izy matoa izy naniraka le izy dia maninona misy antony zany le izy fa izay antony zay mila fantarina izay antony zay mila hainao tsara fa rehefa fantatrao tsara le antony mahatonga le olana eo amin'ny fiainanao androany ihany dia hivoaka ho amin'ny fandresena lehibe ho any amin'ny vahaolana matetika ny fiainanao halleluja halleluja amen ohatra zao resitsika anke ny amin'ny Abrahama inona zatra nitranga olana zany mino fa tsisy maniry an'izany tsika hoe zanakao dia andeha atao sorona dia ianao no amono azy dia ianao no anao an'izany tsisy anao an'izany mihitsy ary nafinaritra be aho tamin'ity tantara ity rehefa mba tena zoeko sy narahako tsara le tantara ny tena nampahery ahy dia izao i Abrahama rehefa tonga tamin'ny filazan'Andriamanitra rehefa tonga tamin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy niandrasany any vadiny zany na ihany koa hoe nanaovany alaolana tany amin'ny vadiny hoe karamatoa tsy metiko satria inona fa raha nentina tany amin'ny Sara io hoe niteny tamiko Jehovah'Andriamanitra fa Isaka zany tsy maintsy hoentina ho atao fanatitra androany rapitso ahoana ny hevitrao Sara dia inona azoko tsara ary azoko sara etsaina ny fomba fitenin'ny vehivavy manoloana ny zanany ny sasany mbola kapohana zanako aza kitikitihana kapoka anarina azy zany ahitsy ary zany dia efa mitsangana ny vehivavy ny zanako aza mba kitikitihana ianao tsy naharary an'io be dia be ny fomba filazan'ny vehivavy momba ny zanaka ka fantatry i Abrahama tsara mihitsy hoe raha ohatra ka i Sara no horesahana n'ity tantara ity dia tsy ho akorde ty zavatra ity tena tsy ho raikitsy ty zavatra ity no zany satria izao no manana an'ilay olana satria izao no manana an'ilay ady dikan'izany dia izao voninao hiatya voninao hijoro voninao hitsangana hiatya an'izao ady izao hey ianao zay manatrika etony mandeha zao tenin'Andriamanitra izao sao dia efa memboan'ny adinao ianao mbola mba vonina venao anatrika an'ilay adinao mbola mba vonina venao hijoro hiatya an'ilay adinao zao zavatra nitranga rehefa nanomboka
tonga ny maraina dia nataony notanterahany Abrahama avokoa zay nolazain'Andriamanitra taminy. Averiko Andriamanitra, notanterahany Abrahama avokoa zay rehetra nolazain'Andriamanitra taminy. Inona dikan'izany? Zany hoe i Abrahama zany dia naneo ny fahatoka iny teo anatren'Andriamanitra, na dia tao anatin'ny mafy indrindra azy dia nasehoany fahalela mahatoky izy. Halleluja, halleluja. Na dia ao anatin'ny mafy indrindra azy dia tian'Andriamanitra, takian'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho hita aminao, amintsika rehetra zay mandray zao tenin'Andriamanitra zao hoe na manahoana na manahoana, asehoy e fa vehivavy mahatoky ianao, asehoy e fa lehilahy mahatoky ianao. Fa i Abrahama dia nampiseho an'izany, profon'izany tsy nasiany olakolaka mihitsy, fa zay lazain'Andriamanitra dia arabaky teny ny fanatanterahany azy. Ary eo manko ny tena olana manoloana ny ady zay atrehana, misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana ane io e, matoy izy nanome alalana an'io, misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana io e. Anisan'ny anankiray zao dia te hijery mihitsy izy hoe atraizany maizy ianao, manoloana ny ady. Ao anatin'ny ady manko ny tena afantarana ny maizy ny olona, tsy ao anatin'ny fitahiana, fa ao anatin'ny ady no tena afantarana ny maizy ny olona. Ary izay mahatonga an'ilay olona misy eo amin'ny fiainana dikany tena hoe mbola te afantatra bebe koa anao Andriamanitra, hoe mbola tena izy ve anao, sa efa tsisy tsony ianao io, mbola tena ho tsara ve anao, sa efa manomboka miravoravo tanana anao io, mbola mahatsiaro ihany ve anao fa Andriamanitra mahavonjy anao izy, sa efa manomboka manadino an'izany ianao. I Abrahama ry havana tena ampiseho fa mahatoky izy ny amin'ny zavatra hita izay lazain'Andriamanitra taminy, ary mbola nasehony ihany koa fa mahatoky izy fa Andriamanitra afaka mamonjy azy. Jereontsika ilay tenin'Andriamanitra dia ho hitantsika tsara. Genesis 2:20. Dia zao no lazainy tenin'Andriamanitra. Ary rehefa afaka, 2:20, ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra, nizaha toetra ny Abrahama, dia nizahan'Andriamanitra toetra azafady, dia nizahan'Andriamanitra toetra i Abrahama. Afaka tao kely izy nefa ohatran'ny kely loatra ilay soratra eto azafady. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra i Abrahama, ka hoy izy taminy, ry Abrahama, ary hoy izy, inty aho. Ary hoy izy, eto ny zanakao, ny latokanao, zay tianao, dia Isaka ka makanesany amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatro dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray zay ho lazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa i Abrahama dia nanisy lasely ny pirikiny, ka nitondra ny zatoviny roalahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany, ary namaky ny azo ho ataina amin'ny fanatitra dorana izy, dia niaingaka nakany amin'ny tany zay efa nozan'Andriamanitra taminy. Nohony tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary i Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanona eto amin'ny biriky anareo, fa izao sy ny zazalahy andeha akery hivavaka izahay, akery hivavaka izahay, dia hiverina eto aminareo indray. Dia nalainy Abrahama ny azo ataina amin'ny fanatitra hodorana ka natataony an'ny Isaka zanany. Fa izy koa zany tondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niara nandeha izy mianaka. Ary Isaka ny teny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe, ry tiako, dia hoy izy, inty aho anaka. Ary hoy izy, indreto ny afo, reny ny kitay, fa aiza kosa zay ondry atao fanatitra hodorana. Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita zay ondry atao fanatitra hodorana, dia niara nandeha izy mianaka. Halleluja. Inona ny zavatra nitranga, niniko ny vakina mihitsy izy manontolo, satria ao anatin'izay zavatra zay le milaza n'ilay izy. Jereo tsara ny zavatra nitranga. Nandeha izy ireo teny am-pandehanana, nisy zatovy roalahy nety niaraka taminy ihany koa,
fa rehefa nahatazana n'ilay toerana izy hoe iry ilay toerana anaovana an'ilay fanaty tena sainy mijanona le izy mirahalahy hoe mijanona eto ianareo fa izay mianaka andeha kery aninona ozy ivavaka tsy niteny izy hoe anao fanatitra n'le zalahy ty ery za fa ozy akery zahay ivavaka zay zany ny tao am-pony zay ny masaka atao anatin'ny fanahany hoe akeny zay tian'Andriamanitra hoeny zay aniny ivavaka no andehanana eny ary nyporofony zany hoe rehefa aveo dia iverina eto aminareo zay tsy niteny izy hoe rehefa aveo dia iverina eto aminareo aho fa ozy hoe iverina eto aminareo zay zany hoe zaka ny finoany Abrahama tsara fa Andriamanitra zay nampisany olana io dia manana vahaolana ho an'ny fiainany ary tsy hamono azy tsy handribaka azy tsy handribaka ny fiainany fa hanangana azy ary ampiseho ny voninahiny ihany koa ary zay no nahatonga ny mpianatra indray andro na nytany zao ny fanontany nataon'ny mpianatra tamin'i Jesosy no dia teraka jamba ity lehilahy ity ny ray aman-dreny ny ve sa ity zaza ity no nanota dia namaly tamin'ny teny tsotra Jesosy hoe tsy ity zaza ity no nanota tsy ny ray aman-dreny koa no nanota fa izao zavatra matotonga eo amin'ny fiainana dia ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra izao zavatra matotonga eo amin'ny fiainany dia ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra zao no natoko fasivy andininy fahatelo azontsika vakina manomboka amin'ny andininy faharoa azafady dia mahita tarany zany tantara laziko aminareo zany hoe ny mpianatra nanontany an'i Jesosy satria nahita le zaza nale mitongotra satria zay foana fomba fitsaran'ny olona zay fomba fitenin'ny olona rehefa manomboka mamandalo zavatra sarotra ianao rehefa manomboka mandalo ady mamay ianao rehefa manomboka mahita zavatra ohatrany hafahafa fiainanao ny olona dia manomboka mahita lazaina manomboka mahita tenenina ary na ny mpianatra aza teto tena nanomboka ny eritreritra hoe matoranga io teraka ohatran'io dia misy antony ngamba nanota angamba nentina tany amin'izao angamba avy any amin'izao mety be dia be ny mety tonga atao anatin'ny saina ary zay no natonga nanontany an'i Jesosy hoe Jesosy fa inona ny antony natonga nyteraka jamba Jesosy nanazava ny saina izy ireo hoe tsisy hidirany hoe ity nanota na ity nanota fa izao matio i zavatra io ny ekena isy eo amin'ny fiainana dia anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ianao zay tonga etony ianao zay manaraka izao tenin'Andriamanitra izao matomy zavatra mitrango amin'ny fiainanao dia misy voninahitr'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho asongadina amin'izany zavatra izany tsy natao ampitanonitsy anao io tsy natao aresy anao io tsy natao hoe ampiravoravo tanana anao io fa ady hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainanao io halleloia halleloia tsy afaka miteny mpandresy ene raha tsy niady mafaly atsika mihitsy miteny mpandresy aho hoe mpandresy aho fa raha tsy miady eny ianao tsy mpandresy raha tsy misy ady atrehanao tsy mandresy zany ianao no zany asa matahotra fa anio ny tompo miteny aminao tia ny tompo ianao androany ariva hanomboka hibitaka hoe mpandresy aho nandresy aho inona ny antony ahirahan'Andriamanitra zao teniny zao mba haninona mba hafanao hibitaka androany ariva mba hafanao hibitaka androany ariva mba hafanao hibitaka androany ariva fa ianao ihany koa dia anisan'ilay olona mpandresy i Abrahama zao tena nandresy izy ary ny antony natonga azy nandresy dia satria notazominy tsara mihitsy ny azy ny fatoka iny notanterahany atsakasy andavana tsy nasiany ady hevitra ny tenin'Andriamanitra ny fakatoavana an'Andriamanitra tsy nasiany ady hevitra zany fa be dia be ny olona te andresy amin'ny fiainana fa ny olana dia zao rehefa akatony tenin'Andriamanitra ohatra eny tiako ihany le andray le vahaolana fa ohatrany hoe zany hoe misy tenin'Andriamanitra zay
tsy vonona ny olona hakatoan'izany azadiny fa amin'ny fotoana manomboka miala amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy isy fandresena ary tsisy vahaolana ho anao na hoaizy ianao na hoaizy so mieritreritra hoe angamba ato ohatra tsisy vahaolana ho ato fa andeha ho arinanina indray fa na hoaizy ianao na hoaizy ianao raha mbola tsy miaina ary manomboka miala amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zero ny valiny tsy misy fandresena ho anao. I Abrahama na dia mafy aza ny natrehany dia tsy niala tamin'ny fankatoavana izay nolazain'Andriamanitra tamin'izy. Faharoa, dia naseho ny Abrahama fa lehilahy mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra izy na dia ao anatin'ny ady azy. Dia nasehony fa mahatoky izy. Ka nandeha izy. Rehefa nandeha izy eny am-pandehanana satria ny olona mpakato ny tenin'Andriamanitra manko dia olona finoana. Matoa ny olona mahavita makato ny tenin'Andriamanitra olona finoana izy zay. Fa amin'ny fotoana mbola tsy mahavita makato ny tenin'Andriamanitra io mbola tsy azo lazaina mpino zany ianao. Ninona toerana misy ianao tsy azo lazaina mpino fa ny olona izay miaina ary makato ny tenin'Andriamanitra ihany no azo lazaina hoe mpino na hoe mino. Nanana finoana lehibe Abrahama tao amin'ny fiainana nanoloana ny zavatra natrehany satria izy dia mpakatoa an'Andriamanitra ary izany fankatoavana an'Andriamanitra izany natonga an'Andriamanitra ny teny taminy hoe i Abrahama oaka ihany satria efa tena vonona ny lehilahy nandray ny antsa ary tena natsatoka ny antsa eo amin'ny tendany zanany noho ny amin'Andriamanitra. Fa hoy izy Andriamanitra oaka fa hitako zao zay le nambarako taminao teo hoe nen'Andriamanitra efa vonona foana le vahaolana. Efa vonona foana ny azy ny vahaolana. Ho antsika rehetrarehetra tonga eto androany io maro amintsika efa notany topo vonjeo manaka androany ohatra mbola tsy hita teo ihany. Fa androany tokony teny aminao manomboka miverena indray amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Manomboka miverena indray amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Aoka hijoro lehilahy mahatoky ianao, aoka hijoro vehivavy mahatoky ianao. Fa rehefa hitan'Andriamanitra fa izany mihitsy ianao, na iza nentsika ianao, na iza metraka ady eo aminao, Andriamanitra molalana foana ivoahanao anatin'izany ady izany. Teka mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Tamin'ny fomba mahagaga anie tonga teo izy mianaka tsy sininona teo fa tao anatin'ny sekondra vitsy dia lasa nanomboka nahita zanak'ondry teo izy. Andriamanitra mahagaga. Ny zavatra tsy haiko hain'Andriamanitra. Ny zavatra tsy hainao hain'Andriamanitra. Ny zavatra tsy vitako vitan'Andriamanitra. Ny zavatra tsy vitanao vitan'Andriamanitra. Ary azadiny fa ny zavatra haitsika kely no zavatra hain'Andriamanitra. Ny zavatra vitatsika kely no ny zavatra vitan'Andriamanitra. Noho zany tsy vahaolana ny miala amin'Andriamanitra raha misy ny ady, raha misy ny olana. Tsy vahaolana ny mitomany sy kivy ary ketraka amin'ny fiainana raha mandalo ady tahaka izany na olana tahaka izany ianao. Fa inona ny vahaolana? Andao hitodika amin'Andriamanitra. Nandalo ady ngery vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro zay niseho tamin'ny tantarandry Estera ohatra. Tamin'izany fotoana izany efa tena hoe hoaringana zareo, hovonoana zareo. Efa tsisy hevitra intsony. Ny hazo anatonana ny Mordekay zay efa vita. Fa Andriamanitra tena tsara rehefa mahita olona miverina aminy sy mitodika aminy izy dia hoy Andriamanitra raha hiverina amiko ianareo dia hiverina aminareo koa aho. Halleluja. Nanomboka nitarainy Mordekay tamin'ny Estera hoe fa inona moa zao ataonao zao ohatra ny varimbarinana ianao e. Fa misy lozana izay efa hiatra amin'ny firenetsika efa misy lozana e. Rehefa nandrean'izany Estera dia zao ny fanapa-kevitra voalohany raisiny manao hoe zao are mifadihanina ianareo, mivavay ianareo. Fa tsy fanao manko no ataoko amin'ity mandeha ity. Zavatra tsy fanao. Karaha maty aho izy dia tay maty aho zany. Fa rehefa mivavaka be ho ahy ianareo, azoko antoka fa raha maty aho zany dia makany an-danitra fa dia mivavao aho. Fa anao tsy fanao amin'ity mandeha ity. Satria nahoana? Ny mpanjaka mbola tsy niteny hoe afaka miditra ianao ka zay miditra ao dia tonga dia fanapahan-tony ho azo aminy. Fa nalefan'zareo aloha ny vavaka. Zany hoe niady zay atrehantsika io zany.
misy zavatra takin'Andriamanitra ataontsika. Tsy ny mitomany ny vahaolana fa ny mivavaka ny vahaolana. Ampiakaro ny fiainam-bavaka ao. Ampiakaro manoloana ny ady atrenao. Raha misy ady miverimberina dikan'izany efa tokony hifatianina mihitsy ianao. Efa tsy vitan'le tompo vonjeo aho fa manomboka efa tokony hifatianina ianao. Tamin'izany fotoana izany dia voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Estera toko 4 manomboka amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 7:10 no mitantara fa nandeha izy ireo dia nivavaka sy nifatianina tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa nivavaka sy nifatianina izy dia nitoy ny tantara niditra tao amin'ny mpanjaka amin'izay Estera fa akory ny fahagagana fa team-bolamena natondro azy hoe vahaolana ho anao, vahaolana ho anao, vahaolana ho anao, vahaolana ho anao. Tsy hoe fahafatesana no anao fa vahaolana no anao. Ho anao izay tonga eto ihany koa dia ambara sy avotsotra ho anao izany teny izany. Vahaolana ho anao, vahaolana ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao ane izany. Haleluya, haleluya, amen. Ny olana tompoko na hitomany ianao na tsy hitomany ianao, tsy zany mampiala azy. Tsy zany no tonga anao andresy amin'izany. Nandeha hitory aiza ianao, nandeha hitory aiza ianao, tsy vahaolana izany fa ny vahaolana. Rehefa misy zavatra manahirana anao dia zao ny fomba fitenin'ny vady hoe alazako amin'i Jesosy. Efa manomboka mbo misy resaka kely tsy ananina loatra aminay arakoroa dia alazako amin'i Jesosy ianao izy. Alazako amin'i Jesosy ianao. Ary tena mivavaka izy, tena hoentiny ambavaka. Ndray andro mba misy tantara kely ty. Rehefa tena misy zavatra fandaminana asa natao dia io moa tsy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Samy manana ny fomba hoe entiny mety aminy izany. Nandeha ny maraina dia vanomboka ohatrany samy tsy mety zany, tsy mety zany dia tsy mety. Ka tsy mety koa zany, zao mety aminy. Ka tsy mety koa zany, zao mety ka. Dia samy teo olo. Ka rehefa manomboka mandeha manko milatsaka izay zavatra dia manomboka ohatran'le ohatran'le ataonareo reny. Dia manomboka fa ohatran'ny fampimonjimonjy kely, ohatran'ny tsy hoe tsy fantatra hoe miady, tsy fantatra hoe tsy miady. Fa raha misy vahiny tonga le izy mivadika malalaka. Fa rehefa lasa ny olona zay zany. Nandeha nivavaka izy, ary rehefa nivavaka izy dia nivangin'Andriamanitra. Izy tao an-dakozia, izy manasa vilia mikarakara sakafo an-dakozia. Tena hitako hoe mbola tohana tsara mihitsy izy. Baiboly moa milaza manao hoe aza vela ho tratrin'ny masoandro miletika ozy izy ny fahatezerana. Ka efa nomboka andeha hitolatolaka ny andro dia ozy ako hoe tsy maintsy vahana zany ty olana ity. Tsy maintsy vahana. Dia izy moa nivavaka izy, vavaka tena nivavaka. Matetika moa ny lehilahy tsy dia zany loatra ny azy dia efa mizatra mahasosotra azy fa lasa izy mivoaka. Any. Fa ny vehivavy manana an'izay hoe rehefa misy zany dia araka ny tenin'ny mivady ka lazako amin'i Jesosy ianao. Dia nalaza ny tamin'i Jesosy tokoa. Vavaka izy. Rehefa nivavaka izy dia nivangin'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra, men'Andriamanitra hevitra. Ka izy le mbola tena ao anatin'ny alahelo, mbola ao anatin'ny anina tsara ao an-dakozia iny, dia lasa nitsokotsoko moramora niditra tao an-dakozia. Zay ny torohevitra natao fanay masina, ampivahan'ny olana. Raha vao tafiditra tsara tao an-dakozia, tonga dia nibataiko dia nitrotroko. Dia ohatra zany fomehana, zany vehivavy zany fomehana. Le olona tezitra be teo, lasa falifaly. Nanomboka teo dia nanino? Nivahan'ny olana. Satria na tonga le olana niva, nalaza ny tany amin'i Jesosy. Fa raha nalaza ny tany amin'ny dadanay sy mamanay vao maika ny tombony olana. Ka Jesosy ry havana, alohan'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika, raha tsy nahazo alalana avy any aminy io, tsy tonga teo aminao. Ary zay no ananana antoka androany. Fa na inona na inona, na manahoana fijerinao azy. Na manahoana iainanao ao anatin'le izy. Zao ny tenin'ny Tompo. Korinthiana voalohany, toko 5:10, ny 7:50. Mba aseho mibaribary be eto izay rahalahy, hiarahantsika mamaky. Zao ny voasoratra.
Korintsianina voalohany 5:7-10 mampahery ny zavatra lazain'ny tompo. Zao ny teniny: fa isaorana ny Andriamanitra izay manome atsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Jereo a, tsy laza izy manao hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome atsika, fa raha hoe nanome manko zavatra efa lasa zany. Na izy hoe isaorana ny Andriamanitra izay hanome atsika, zavatra mbola ho avy tsy fantatro zany. Fa hoy izy fa isaorana ny Andriamanitra manome androany, manome androany, manome androany, manome androany, manome androany fandresena ho anao. Isanandro, isan'ora fandresena ho anao, fandresena ho atsika Jesosy. Fa nahoana no samy teny anao amin'izany? Sako miteny an'izany. Be dia be ny zavatra efa natrehako, be dia be ny zavatra efa nilalovako teo amin'ny fiainako, fa tsapako Jesosy nampandresy tamin'izany. Matoa mbola tafajoro eto. So na mieritreritra reka tsy mba manana olana, azafady. Zao ny teniko foana amin'ny olona hoe raha say ianao dia andao atakalo. Raha say ianao dia omeo any ny olananao, dia mba omeko anao ny olanako, dia ianao no mamany anahy, dia ianao mba hovako. Raha say ianao saingy mijery ny olona sy ny mpanompon'Andriamanitra mifaly, mirafy, satria inona mahatonga azy faly sy rafy? Manantena n'Andriamanitra izy. Manantena n'Andriamanitra izy. Ary na iza manantena n'Andriamanitra. Oh, haleluya! Na iza mbola manantena n'Andriamanitra. Andriamanitra ihany koa tsy mampindisy fanantenana an'izany olona izany. Raisoanao zany fitahiany zany. Raisoanao zany fitahiany zany. Amen. Zany saty zany. Mino an'izany ve ianao fa hain'Andriamanitra mamonjy anao androany, hain'Andriamanitra mampandresy anao androany. Tsy tahaka midiranao eto ny vanao eto androany, fa hita ny tanànanao ianao olona ravoravo, hita ny tanànanao ianao miaraka amin'ny fandresena, miaraka amin'ny fitahiana, miaraka amin'ny fombiazana, miaraka amin'ny tanàn'Andriamanitra lehibe. Haleluya, haleluya, amen. Isaorana ny Andriamanitra manome atsika fandresena. Manantena an'izany androany, manantena an'izany androany. Fa fotoana izao, ity taona ity a, dia taona na havakisan'ny atody. Vaky le atody, efa vaky, ary tsy vitana hoe vaky ka very, fa fohy dia hitombo ananelatra, hitombo amin'ny fiainanao, mitsodrany rehetra izay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ity taona ity. Ninona mitranga eto amin'ny firenena tsy maintsy tanteraka an'izay rehetra mi. Amaranako azy. Haleluya, haleluya. Tsara ny tompo. Henoko efa tena miasa be any aminao any mihitsy ny herin'Andriamanitra. Zao a, rehefa farana ny fotoana, satria Jesosy ny teny manao hoe mankanesa ty amiko, ianareo izay miasa fatratra mavesatra entaozy, fa zany manome anareo fitsarana. Tonga eto ianao androany, Jesosy eto amin'ity toeranyity androany. Ny mavesatra eto amin'ny fiainanao, raisin'i Jesosy atanana androany. Raisiny atanana zany androany. Nahoana no miteny anao fa raisiny atanana zany androany? Jaona 4:40 no milaza an'izany teny zany. Zao ny teniny filazantsara ny Jaona 4:40, 2:20. Dia hoy izy manao hoe tsy amelanareo, tsy amelanareo, tsy amelanareo, tsy amelanareo, tsy amela antsika ho kamboty izy. Mety mahatsapa miady rery ianao manoloana ny zava-misy, tsy amela tsy ho kamboty Andriamanitra. Ary ny farany dia zao ny teniny
Any amin'ny Isaia 5:7. Andininy 2:1. Dia haitsika rehetra le teny manao hoe ny zavatra ho avy zao lazainy Jehova Ray Masiny Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy izy no anontany ho ary ny zanako ny zanako zany hoe ahirika Andriamanitra mihitsy zany zay miseho hoe mitady isolo toerana azy fa ozy aoka izy ho adidiko ihany aoka izy ho aho adidiko ihany tsy mila nareo fa za ihany tsy mila nareo fa za ihany adidiko izy adidiko izy adidiko izy adidiko izy halleluja teka satirakoraka mapy eo a Jesosy ny olana tsy maintsy misy io fa androany tokony ho fantatrao za te alo isy ihany ny fona amin'ny tompo amoa ary fonana be dibe ny adaladalana kely indraindray fa zao ny teny le rahalahy anankiray zay manao hoe pastera za ozy te hivavaka hoe tompo ataovy mitoy ny confinement de fa maninona ary inona ny antony de ozy izy manao hoe tao anatin'ny confinement ozy tena tsara be sakafonay ny anay Andriamanitra namonjy anay Andriamanitra ny olona tsy miasa fa tao anatin'ny confinement za tena be asa be toto ny asa mihitsy aho ny tiako ambara dia zao ninona zavatra mitranga ninona miseho eo ianao zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia lazain'Andriamanitra fa adidiny izy no miadidy ianao mianatsimy miadidy ianao izy mianavaratra miadidy ianao miakandrefana miadidy ianao miatsinanana miadidy ianao izy tsy mandeha irery ianao tsy avelany ho kamboty zany ianao Alleluia ivavaka ho anao androany satria Andriamanitra ihany koa dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony amen rehefa anao zavatra Andriamanitra dia maniraka ny mpanompony tsy izy no hitan'ny olona ngiadona teo fa zao ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa anao zavatra amin'ny olona anankiray izy dia maniraka mpanompo izy ary everiko sinoko fa izao fandalovako eto androany zao tsy sendrasendra ary matoa anao sendra eto androany ho anao indrindra lay zavatra halleluja minoany zany ianao fa ho anao indrindra lay zavatra fa nahoana tsy ny mpino rehetrarehetra teto androndra kely androany amin'izao no eto fa ianao satria ianao no sitak'Andriamanitra andray an'izany amin'izao ora izao amin'izao sekondra izao na iza nandre zao afatr'Andriamanitra izao sitak'Andriamanitra ny amonjy anao rahalahy sitak'Andriamanitra ny amonjy anao ranabavy ary amin'ny tiandroany ity dia minoa an'izany fa ho ataon'Andriamanitra aminao tokoa an'izany manasa anao ahitsangana amin'ny toerana misy anao misy lalana efa nisokafan'Andriamanitra ialany zany olana izany misy lalana efa nisokafan'Andriamanitra ny olana tsy maintsy misy mandalo fa tsy monina sy mitoetra ka manakivy sy mampahory anao eo amin'ny fiainana asandrato ny tanatsika eto ny fanahy masina miaraka amintsika eto ny herin'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra nandrenesanao zany teny zany eto amin'izao tontolo izao no ahitana no fahoriana ho Jesosy nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao ny ady ny olana tsy maintsy hatrehana eto amin'izao tontolo izao tena izy manome fandresena izy tsy fahakiviana nomeny anao fandresena nomeny anao tsy faharesena nomeny anao fandresena nomeny anao androany raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy manana finoana tahaka ny Abrahama manana finoana tahaka ny Abrahama amin'izao ora sy fotoana izao ny zavatra ho ataontsika aloha dia ny fona amin'Andriamanitra ny amin'ny tsy fankatoavantsika an'Andriamanitra sy ny teniny tamin'ny alantsika tamin'ny fiainam-bavaka
ka tsy nahatanteratsika izany itsony fa tonga variana tamin'ny fiainana isika andeha ifona amin'Andriamanitra isika ny amin'izany fiainana izany ibebahantsika amin'ny tompo izany ka iverina amin'Andriamanitra isika iverina amin'Andriamanitra isika amin'ny etaeta feno amin'ny etaeta velona no etsika miverina amin'Andriamanitra indray. Ianao dia nahatsapa ny fiainanao, latsaka tamin'ny fiainam-bavaka, tsy tanteraka tamin'ny fiainam-bavaka, niala tamin'ny fankatoavana n'Andriamanitra sy ny teniny. Androany miantso anao Jesosy, miverena amin'izany. Halleluja. Andriamanitro, na iza manatona anao androany, na iza manatona anao androany, na iza vonina tena iverina aminao androany, dia mino aho fa marina amin'ny teninao fa raha iverina aminao izay dia iverina aminay kosa ianao. Ndreto izay resy lahatra no ny teninao Andriamanitro, fa maro ireo olana izay mifamafoto koa amin'ny fiainanay, hitadiavanay vahaolanatsy, hitadiavanay vahaolana roa, kanefa dia mandraka ankehitriny mbola io eo ihany tsapanay miady amin'izany izahay. Ankehitriny teniteny taminay ianao fa ny fandresenao anay tsy avy amin'ny alalan'ny ezaka ataonay, tsy amin'ny fahaizanay, tsy amin'ny fahalalanay, fa ianao miasa manome ny fandresenao anay. Rehetra miverina aminao, mitodika aminao, mifona aminao ihany koa nefa ny amin'ny tsy fahatanterahanay, ny amin'ny fiainana rehetra izay mety nampalahelo anao, mamondrafo aminay, mamelany elokay, diovy amin'ny ranao izay Jesosy aho. Sasao amin'ny ranao izay, vonona ny iverina aminao izay, amin'ny etaeta velona, amin'ny hafanapo hirehitra ho anao. Zany indrindra Tompo. Halleluja. Halleluja. Angina isika Tompoko. Tsaroko ilay zavatra nataon'ny Tompo. Ny amin'ilay lehilahy izay nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, nangataka no androm-piainany. Tao anatina fahasahiranana lalina ny fiainany, tao anatina fahoriana lalina ny fiainany, fa hita n'Andriamanitra zany. Ka natonga n'Andriamanitra naniraka ny mpanompony, dia tsy iza fa i Petera sy Jaona. Rehefa tonga teo izy mirahalahy dia niteny tamin'ilay lehilahy malemy tongotra anana hoe, mijere anay, mijere anay, fa tsy manana volafotsy na volamena omena anao izay, fa androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, dia ambara fa misy vahaolana ho anao, ambara fa misy fandresena ho anao, misokatra androany lalana rehetra, ivoan'ny olana, ivoan'ny ady eo amin'ny fiainanao, ambara androany fa mivoaka fandresena amin'ny anaran'i Jesosy ianao, mpandresy anao miala hito androany. Voninahitra Andriamanitra, misaotra Tompo, fiadanana ny eo amin'izao fiangonana izao, fanambinana ny eo amin'ny tsiray avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia hitan'Andriamanitra hiasa tokoa anao eo amin'ny fiainanao. Misaotra Tompo. Amen. Mazao toerantsika Tompo. Teka mafitsika andraisantsika ny mpanoton'Andriamanitra. Domboly teka ihany ho an'ny Tompo, tao mafy be mihitsy a. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Ny voninahitra dia ho an'ny Tompo ohatra ny hatrany a. Misaotra ny pasteur Andria Midony nanitry ny fo zany emetsika, izay pasterantsika avy any Manjakandriana nitondra ny teny Andriamanitra tamintsika teo. Saorana ny Tompo. Alleluia. Izy io dia lehilahy matanjaka izy ratsany ve mivadiny iny batainy ohatr'izao. Dia ho anareo antsika raim-pianakaviana dia mba mianara koa batao izy. Batao ny amen. Ny voninahitra moa ho an'ny Tompo. Melony amarantsika fotoana
samba mosy moa nandady tamintsika teto tamin'ity taona ity eny hatramin'ny taona lasa tsy nandalo dia andaontsika mba nome fanomezana voandalana mba hoentiny ho an'ilay madaman'le mibataina zay dia asiantsika arina zany eto a dia andrainjarytsika dia anaty zany tsika idera ny tompo ame voninahitra an'Andriamanitra dia orina zay a amarina fotoana amin'ny alala vavaka isika. Rehefa tonga dia mandroso ny arevany eriny tonga dia mandroso ny avany erina tena manomeza amin'ny fona manontolo fa ny fanomeza mampanampon'Andriamanitra ke riavana tsy mahafaty antoka mihitsy e tena tsy mahafaty antoka dia tsy verina fa tonga dia makatika tonga dia makany Efatina diamante isambatriana efatina diamante iakatriana we efatiana diamante iakatriana efatina diamante iadalana efatina diamante isambatriana afaka misangana anao ijerana diamantsika ao anatin'izany iray izany efatina diamante misotranao zay tamin'izao fotoam-pihavana atoandro sy niaja ary nivoninahitra nio ampitso mandrakizay amen dia samy tain'Andriamantsika rehetra tompoko fotoana andavanandro aza diny talata sy alakamisy a